Eto Madagasikara, ny fitombon'ny mpanjono izay mampiasa fomba fanjonoana tsara dalàna sy ny fitombon'ny filana eo amin'ny vokatran-dranomasina dia nitarika ao amin'ny fanjonoana tafahoatra izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Eo avaratra andrefana Pasindava no misy ny faritra arovana Ankivonjy. Tanàna misy 520 eo no mandrafitra azy izay miparitaka amin'ny vokotany 7. Manana velaran-tany maheriny 7,3 hektara ity faritra arovana an-dranomasina ity izay ahitana nosy maromaro. Ankivonjy dia malaza ho toerana fanatodizan'ny sokatra maitso sy ny sokatra antsoina hoe imbriqué. Toerana fanatodizana 5 no fantatra amin'ny fomba ofisialy. Manan-karena miala onko ihany koa i Ankivonjy ary tafiditra amin'ny zavaboary arovana miala onko. Mirefy 7,9 hektara izy io ary ahitana karazana onko miisa 8. Ho fiarovana ireo harena rehetra ireo dia natsangana ny fikambanana Ankivonjy tamin'ny taona 2012 mba hiahitantana ny harenan-dranomasina miaraka amin'ny VCS eo ambanin'ny fiahin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny toerana sy ny ministera misahana ny tontolo iainana ary ny ministera misahana ny jono. Ny harena voajanahary toy ny ala-onko sy vatoara ary ny trondro dia manampy betsaka amin'ny asa fivelomana sy ny sakafon'ireo mponina ary mahasarika mpizahatany maro ihany koa. Noho izany, ny fikambanana Ankivonjy dia manatanteraka asa fiarovana maro samihafa hiarovana ireo harena ireo. Mba hatanteraka ny asa fiarovana dia nametrahana dina mifeny tsy fanahan-dalàna amin'ny sehatra ny jono ny mponina ao Ankivonjy. Ho setrin'izany anefa, ny VCS dia nanohana ny mponina amin'ireo fidiram-bola hafa izay efa fanaony fa nampiditra asa vaovao amin'ny faritra ihany koa ny VCS. Les impacts du projet sur la population locale aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a la conscientisation de la population sur l'importance de la conservation et la protection de la biodiversité marine. Et aussi, donc, il y a des développements, il y a des emplois créés au niveau de la population. Il y a donc l'augmentation de la production halieutique dans notre zone site d'intervention.